Ho an'ny sy tamin'ity omaly sy androany ihany koa nantanterahana ny fifaninanana ny jeu corporatif ny karakarain'ny namana Hakile Morabary teny amin'ny kianjany Mahamasina teny tahaka ny mahazatra moa dia voalanina ireo orinasa ireo fikambanana maro isan-karazana indray anjara tamin'ity hetsika. Araka ny nambarany namana Hakile Morabary dia fombiazana ry afa-po ireo mpandray anjara tamin'ity andiany fahasivy amin'ny jeu corporatif d'Antananarivo ity. Hitany songadina aloha ny zareo avy eo amin'ny Jirama tamin'ity andiany fahasivy ity. Tribune mba ikisaka azafady tompo fa izy défilé andeha Orinasa 20 no namaly ny antson'ny namana Hakile Morabary tamin'ilay lalao ara-panatanjahantena jeu corporatif izay andraisan'ireo mpiasa anjara tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina nitanterahana omaly sy androany. Baolina kitra, taranja basketball, volleyball, taranja tenisy ary ny taranja beloty no nifaninanana tamin'ity andiany fahasivy amin'ny jeu corpo Antananarivo ity. Ho an'ny baolina kitra dia 30 ny isan'ny mpandray anjara, ny basketball 420, ny volleyball 20, ny tenisy dia 20 ihany koa no nandray anjara, ary ny beloty dia nahitana ekipa 5-20. Ny filarana no nanombohana ny fotoana tamin'ny omaly maraina izany tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Afa-po ny namana Hakile Morabary tamin'ity andiany fahasivy ity. Tsy hay ny tsy isotranareo rehetrarehetra tonga nanoana ny antso. Fisaorana mitafitafy ny atotanareo satria fantatra fa mbola ao anatin'ny krizy tanteraka isika, fa tsy nasakana anareo ho tonga izany, ho tonga hiary falifaly satria izay no tanjona amin'ity jeu corporatif ity. Andiany fahasivy izy raha ny fiarahana amin'ny tanàna Antananarivo, ary andiany roa amby roapolo izy raha ny nataonay hatramin'izay niaraka tamin'ny université sy niaraka tamin'ireo natao tany Toamasina sy tany Antsirabe. Taizana nanaovana azy dia hita soritra ny fahavitian'olona ilalao an'izany jeu corporatif zany. Ny antony dia tsotra, le mandeha isa-taona no mba misy an'ity famotoanantsika ity dia izay ngambany no mahasarika an'le olona ilalao. Mbola tsy tonga eto am-pelantanana moa ny vokatra amin'izao fotoana izao fa dia omenantsika amin'ny manaraka ihany. Manambara kosa ny namana Hakile Morabary fa dia ho hatsaraina hatrany ny tontolon'ny fanatanjahantena eo anivon'ireo orinasa eto Madagasikara.